Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay eo apoditry ny vata fahitalavitra manaraka ity fandaharana teo afaka va ianao izay karakarainay fiangonana RHEFI Androndrakely izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantranonao sy ny ankonanao ny tenako androany. Ary engany fanarahanao izao fandaharana karakarainay izao dia hitondra famonjena ho amin'ny fanahinao ary hitondra vahaolana lehibe ihany koa eo amin'ny fiainanao, andraisanao fahasoavana lehibe mihitsy fanarahanao izao fandaharana izao. Eny ary tompoko, am'izao faran'ny taona izao am'izao faraparan'ny taona izao dia hitondra tenin'Andriamanitra fohy ho antsika ny tenako mba andraisanao fampaherezana ary ihany koa hanoro lalanao amin'izay tokony ataonao eo anatrehan'ny olana, eo anatrehan'ny zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko antsika dia ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 412 tapany faharoa. Dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Io tenin'Andriamanitra io zany no angalantsika fampianarana sy fampaherezana androany. Milaza ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy no mpamonjy mora azo indrindra. Eo anatrehan'izany dia maro amin'ny olona no tsapa sady hita ny re amin'izao fotoana izao fa miaina ao anatin'ny tena hoe fahasahiranana, miaina tena ao anatin'ny olana maro isan-karazany. Matsapa mihitsy izy hoe tsy nahita mangirana tamin'ity taona 17 ity, ary iaraha mahita fa tsy nitsahan-tombo ny vidim-piainana tamin'ity taona 17 ity, ny vidim-bary ohatra, ny vidin'ny lasantsy ohatra, ny zavatra rehetra izay amidy eny an-tsena dia nitombo arak'izany avokoa. Ary ny zavatra hita nefa ny dia zao etsy andanin'izany ny karama mampiasa tsy nitombo. Eto izay mpanompon'Andriamanitra dia tia hisintona ny sainao. Mety misy amintsika alaim-panahy hoe andeha metsiny olona, andeha metsiny tompon'andraikitra hafa hoe tsy mahay mihitsy ny le tompon'andraikitra tsy nahatonga an'izao vidim-piainana izao niakatra. Faran'ny Baiboly tompoko ny jerena dia zao efa voasoratra, tena efa voasoratra mihitsy ny zavatra mitranga misy amin'izao fiainantsika mandalo amin'izao fotoana izao. Zao ny voasoratra amin'ny Baiboly ihany hoe any aparany ihany no dia hisy andro mahory, ary tena ao anatin'izay hoe andro mahory mihitsy isika amin'izao fotoana izao. Vokatr' izany andro mahory zany dia betsaka ny olona ny tapi-dalakale, betsaka ny olona no tena hoe diso fanantenana, matsapa ny tena hoe kivy, very hevitra, ary mila mamoy fo mihitsy aza noho izay olana mianjady amin'ny fiainana izany. Taloha nisy ihany ny olana fa ankehitriny amin'izao vaninandro iainantsika izao dia hafa mihitsy ny fisehon'le olana, tsy zakaina intsony, tsy zaka lanjaina intsony, tena mampamoy fo ny maro mihitsy aza amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ndrem-pandeha tsaroko nisy vehivavy anankiray, tovavy 20 taona mahery kely eo izy teo raha tsy diso fijeriko azy dia nanana olana goavana izy satria ny fijeriny fiainana zany dia hoe tsy misy tia azo tsony ny olona.
ary vokatr' zay fahatsapan'ny teneny hoe tsy misy tia zany tsony ny olona ary fanampin'izay a dia manana aretina izy aretim-po mahazo azy ary efa nanao fizahana tany amin'ny dokotera izy a dia lazain'ny dokotera hoe misy rano ny fony ary tena gravy be mihitsy ny lay zavatra nahazo azy tamin'iny de ny dokotera ny teny hoe tsy maintsy didina tsy maintsy esorina ny rano ao amin'ny fony ary tena teo anatrehan'izay de kivy izy satria ny olana mitokantrano manampitrotraka ny fiarahamonina manampitrotraka tsy zakany lohantsony tsy zakany zakany aintsony natao fizahana tany amin'ny dokotera izy a de zay ny lazain'ny dokotera hoe tsy maintsy didina ny vola tsy misy ary tamin'ny fotoan'io ary ny zavatra lazainy de hoe na de ny zanana terany ary ozy izy a manilikiliky azy na de mpiara mivavaka ary lazainy fa tsy tia azy dia tapa-kevitra izy hoe andeha mony teny satria ny fieritreretan'le aretiny zany de hoe afaty azy mihitsy de zao ny fomba fisainany hoe rehefa tsy maintsy mifaty any de aleoko mifaty aloha andeha mony tena ozy izy mialohan'io anefany dia ny fanena tamiko izy de nyresahako taminy ny am'i Jesosy Kristy fa mbola afaka manasitrana azy Jesosy Kristy ary raha ohatra ka anaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao de mbola vonjen'Andriamanitra ianao ho afaka amin'ny olana zay misy eo amin'ny fiainanao satria izy no mpamonjy mora azo indrindra Jesosy Kristy no mpamonjy mora azo indrindra dia rehefa nampahireziko tahaka zany izy de tena nahery tokoa de nivavaka nametra tanana ho azy teo a akory ny zava-magaga ho ianao tsy mihoatra ny 10 minitra nivavaka natao azy teo fa tao anatin'izay kosa nefa de niasa ny herin'Andriamanitra satria nahoana rehefa vita ny vavaka zay natao a dia tsapany hoe maivamaivana ny fony ary tsapany hoe niala tao amin'ny fony tao a lay rano lazain'ny dokotera ary ozy izy hoe tena falifaly apastera ary tsy amony tena indray ah tanao am'izany fa Jesosy Kristy ny mpamonjy mora azo indrindra eo anatrehan'ny olana misy am'izao fotoana am'izao vaninandro iaina antsika zao dia inona ny ataon'ny olona miezaka mitady famonjena atsiaroa dia eo anatrehan'izany mananao foana ny maro misy ny heverin'olona fa hoe mahavonjy ny tenany mpamonjy azy ety am'izao tontolo zao ety ohatra hoe mandeha mindrana any amin'ny mindram-bola any am'ireny microfinansa isan-karazany reny mandeha mitady vola aty satria manana projet izy hoe raha mpiasa vola tahaka izao de azo tombony sy ny sisa fa be de be ny olona mitady famonjena aty sy aroa fa zao ny zavatra hita vo maika olana ny amvolana ny zava-misy ary raha ohatra ka mila famonjena man'olona ianao mila famonjena amin'ny hafa ianao de zao misy tampony misy sarany ary ireo sarany reo mihitsy no lasa babenao mandra maty zay zavatra tsapa am'izao fotoana zao fa androany kosa milaza aminao a fa Jesosy Kristy no mpamonjy mora azo indrindra raha mamonjy anao izy de zao tsy mila tampony avy aminao tsy mila sarany avy aminao ndre-pandeha koa nisy lehilahy anankiray porofiny zay a hoe Jesosy Kristy no mpamonjy mora azo indrindra nana olana goavana izy satria comptable amin'ny agence anankiray izy a dia nisy olona nanao versement tao amin'ny orinasan zareo izy nandray le vola efa zoma hariva efa amin'ny après-midi efa amin'ny efatra eo angambany le olona nanao versement tao vidy trano dia tsy vita ny versement tany amin'ny banky tsony le vola fa nentiny nody ary rehefa nentiny nody tany le vola de tsy nilazainy tamin'ny vady aman-janany fa nafeniny tao ambany fandriana tao vola be le izy vidina trano zany vola be de rehefa tonga ny zabotsy de jereny foana hoe mbola ao le vola mbola ao le vola fa Alahady ny sendra nandeha mivoaka izy saiko hoe nandeha mivavaka angamby izay raha tsy diso a dia veriny izy avy tany a efa babangonany ao an-trano ny vadiny mihitsy no naka an'le vola nitondra an'le vola nandositra ary nametraka taratasy veloma ianao aza mitady anay intsony ianao fa tsy te ianao intsony izay de nentiny tany zany mafy ne zany mafy zany dia rehefa tratran'izay lay lehilahy
dia nipenipenina ntato famonjena tato tsaroa fa tsy nahita fa rehefa naheno ny fandaharana taonay tahakan'izao izy a de nandeha nanantona anay tao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely de nampahery azy izahay ary mivavaka ho azy zay hoe mbola afaka mamonjy anao Jesosy Kristy. Rehefa vita ny mivavaka niatrika fitsarana izy satria niakatra tribunal izy satria nitoriny le agence misy azy izy hoe tsy hitany vola sy ny sisa. Rehefa tonga teo fitsarana izy a de nivaly fitsarana de hoe tsy maintsy mandoa ny vola io izy a isam-bolana alotsy kelikely zany le vola izy amin'io tsy manam-bola fa vokatry ilay vavaka natao azy a ary ny finoany fa Jesosy Mpamonjy morazy indrindra magaga izy ary afaka mamonjy ianao amin'ny fahoriana zay manjoanao izy amin'ny zavatra sarotra zay manjoanao afaka manafaka anao am'izany Jesosy Kristy. De nino an'izany izy a vokatry zay vavaka zay de nanao fagagan'Andriamanitra fa rehefa nitantaran'izay olan'izay tamin'ny namany izy de olona tany ampitan-dranomasina nampiasain'i Jesosy nandohany io vola io isam-bolana sady tsy voarokany tamin'ny asany izy novonjen'Andriamanitra izy tsy nigatra izy. Be dehibe mihitsy ny olona tena hoe tratran'ny olana tahaka an'izany tena azo lazaina hoe tapidalakale tratrany zavatra sarotra tahaka an'izany amin'ny fiainana am'izao fotoana izao. Mety anisan'ny olona tahaka an'izany ianao manaraka nyity fandaharany ity am'izao fotoana izao efa nitady vahaolana tatsy taroa ianao fa tsy nety nahita vahaolana mihitsy fa androany a milaza aminao fa Jesosy Kristy no mpamonjy mora azo indrindra ary afaka mamonjy anao eo anatrehany zavatra sarotra zay lalovanao io izy ankehitriny raha mino ianao. Tsy marina ny filazan'ny olona hoe ela be mihitsy vao hoe mahazo valim-bavaka, ela be mihitsy vao afaka mandray famonjena am' Jesosy Kristy fa misy tantara anankiray ao amin'ny baiboly ao amin'ny Mpanjaka faharoa 7:20 andininy 7 hatramin'ny farany vakinao ny tantara fa i Ezeka mpanjakan'ny Jioda nandalo olana mafy ary tena mafy be mihitsy ny olona nyjo azy satria ny fandraisan'ny Ezeka le olana azo azy de hoe tahaka an'ireny vehivavy bevoka efa teraka reny kanefa tsy manana hery amoana an'le zazy, tsy manana hery iterahana an'le zazy. De tena hoe koritra mihitsy zany izy eritreretiny hoe zany olana zany hoe sady ho faty zany ny reniny a ho faty koa zany le zaza ao akibo zany hoe voadobola mihitsy zany zay mifandraisan'ny Ezeka azy fa ao amin'ny 14 tao de zao tsy nitady vahaolana tatsy taroa i Ezeka fa fantany hoe ny tompo Andriamanitra raitsy to io ny mpamonjy mora azo indrindra de nentiny teo anatrehan'Andriamanitra ilay fandrahonana zay azony ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra izy nila famonjena teo anatrehan'Andriamanitra izy de any amin'ny 20 any a tamin'ny andro triny any no ny vavaka zay nataony Ezeka ary ny finoany fa Jesosy Kristy no mpamonjy mora azo indrindra dia ao amin'ny 20 ao naniraka amin'ny mpanompo ny Isaia mpaminany nilaza hoe tamin'ny Ezeka hoe efa henon'Andriamanitra ny fitarainanao ary amonjy anao izy ho afaka eo anatrehan'izao olana manjoanao zao. De amin'ny 5:30 any a dia nialiny iny vavaka nataony Ezeka iny any a dia naniraka ny anjeliny Andriamanitra avy any an-danitra dia ny miaramilan'ny Asiriana zay nitarihan'ny Isankeriba tam'izany fotoana zany efa misy amanetsiny satria ireo Asiriana reo zany nandrao anazy nanao tsinitsinina ny andriaman'ny Ezeka tena hoe nampiororo azy mihitsy amin'ny lafiny rehetra fa rehefa nivavaka Ezeka de henon'Andriamanitra avy any an-dany le vavaka nataony Ezeka de nitin'Andriamanitra naniraka ny anjeliny dia miaramila efa manetsiny a naringany ny anjely tao anatiny ny ala iny ary maty daholo tapitra maty daholo re miaramila oatra. Hitanao fa tena mamaly vavaka Andriamanitra, hitanao fa tena miady tsika Andriamanitra
miady ny olona zay mino fa Jesosy Kristy mpamonjy mora azo indrindra am'izao faraparany taony zao. Mety ozy izy anao hoe tsy hitanao ihany zay mangirana am'ty taony ty, tsy hitanao ihany zay marina am'ty taony ty, tsy hitanao ihany zay tena hoe mamina tam'ty taona 17 ty, fa am'izao faraparany taony zao mbola afaka manao zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra raha mino anao fa Jesosy Kristy no Andriamanitra sy mpamonjy mora azo indrindra. Manontany anao ary aho ho anao zay manaraka zao fandaharana zao, inona ny olana eo amin'ny fiainanao? Inona ny zavatra manjo anao am'izao fotoana zao? Olana ra-pitiavana ve? Olana tokantrano ve? Satrosa tsy voaefa ve? Ananan'olona vola be ve ianao? Sa tsy haiko, misy aretina tsy mety sitrana ve aminao ao? Olana arakasa ve? Olana ara-piaramonina ve? Fambolena ve? Fiompiana ve? Sa misy hafa zay tsy voalazako teto? Ity ny vahaolana ho anao. Voalohany, miverena amin'Andriamanitra ianao. Araka voasoratra amin'ny Malaky 3:7 de hoe miverena amiko ianareo Jehova de mba hiverina aminareo koa aho. Miverena amin'ny Jesosy ianao fa Jesosy ny mpamonjy mora azo indrindra. Araka voasoratra amin'ny Maty 1:20 de hoe makanesa ty amiko ianareo zay mavetra tentana sy miasa fatratra fa zao no amenareo fitsaharana. Jesosy zany miantso anao eo anatrehan'ny olana misy amin'ny fiainanao io mba hanatona azy ianao, fa rehefa manatona azy ianao de izy mame antoka fa hitsahatra am'izany zavatsarotra zay manjo anao zany ny Jesosy Kristy, meny fitsaharana ianao araky ny teniny. Voalohany ao anatin'izany de zao, misarobidy amin'Andriamanitra aminao zay manaraka zao fandarana zao, de ny fanahinao voavonjy. Ny fanahinao voavonjy tsy ho very ny andavaka rehefa hiala am'ty tany fandalovany ty ianao. Zany nantony nanomezany zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, araky ny voasoratra amin'ny Jaona 7:9 hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra natolony teo am-pelatana mpanota 17 taona lasa zay, de nokapohany ary voasoratra any amin'ny boky Isaia ihany ary de zao hoe tsy nisy nahafantarana azy olona intsony, tena hoe potipotika Jesosy Kristy, tsy maintsy niaritra an'izany izy mba ho famonjena ny fanahinao, ary nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy, nolefonina ny lany voany, ary niaritra tamin'ny fahafatesana mihitsy azy Jesosy Kristy mba ho famonjena ny fanahiko sy famonjena ny fanahinao, satria tianao izy, tia novonjena ny fanahinao. Zay ny tena hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra. Rehefa hialy eto ianao de zao andova ny fiainana mandrakizay. Faharoa, afaka mamonjy anao amin'ny olana zay mahazo anao koa Andriamanitra, amin'ny zavatra manahirana zay manjo anao koa Andriamanitra, indrindra am'izao faraparany taony zao dia afaka mamonjy anao Andriamanitra. Zao voasoratra ao amin'ny Jaona 1:12 rehefa nataonao zany hoe mba ho voavonjy fanahinao de zao raisinao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, mivavaka mihitsy ianao araka voasoratra amin'ny bokin'ny Romanina hoe mivavaka ianao Jesosy ao mandrosoa atapoka anao vaiko anao varavara mifoko, tena vonona nompanao aho, zay ny mivavaka atao anao, ary mino aho fa ianao Andriamanitra ray tsy tony nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny ianao. De zay rehetra nandray azy ozy izy ao amin'ny Jaona 1:12 de hoe nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, lasa zanak'Andriamanitra ianao rehefa mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ary rehefa lasa zanak'Andriamanitra ianao de tanteraka aminao ny teny fikasana hoe zanako sy ny asa ny tanako de aoka ho adidiko ihany, lasa miadidy anao Andriamanitra satria zanany ianao. Ary tanteraka aminao koa lay teny fikasana amin'ny Jaona 4:7 hoe fiadanako no avelako anareo, lasa manana fiadanana ianao, lasa manana fiadanam-po ianao, zay le fitsaharana. Amin'ny Jaona 4:10 tapany faharoa ihany koa de miteny manao hoe
zaho avo Jesosy mba hanana ny fiainany sady anana ny be debe. Lasa manana fiainana ianao ao anatinao ao, lasa tahina be ianao ao amin'ny zavatra zay rehetra ataonao. Ary raisin'Andriamanitra ianao ho isan'ny taranaky Abrahama araky ny voasoratra amin'ny Galatiana 3:7, andininy 7:20 sy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 de milaza mihitsy hoe taranaky Abrahama ianao. Mpandova ny teny fikasana tahaky ny Isaka ianao, lasa pirailova amin'ny Kristy ianao. Afaka mamonjy ianao amin'ny olana ara-bola Andriamanitra, afaka mamonjy ianao amin'ny zavatra menjady eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ny amin'ny fandraisanao Jesosy Kristy ho tompo sy mamonjy ny fiainanao. Faharoa, mba hahafahan'Andriamanitra mamonjy anao eo amin'ny zavatra, eo amin'ny olana zay menjady eo amin'ny fiainanao, de zao manokana fotoana ianao anaovana vavaka mandohalitra ao atokantranonao ao isan'andro. Indrindra am'izao farapara taona zao, de zao manokana fotoana anaovana vavaka ianao tahaky ny nataony Ezeka zay ao am-Mpanjaka 2:7-7 nalainy Ezeka lay fandrahonana. De rehefa nalainy Ezeka lay fandrahonana de nientiny teo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka izy, tena nitaraina tamin'Andriamanitra izy, de androany izy tena nday falim-bavaka. Raha tena manaraka ny torohevitro menay mpanompon'Andriamanitra anao ianao, menay fiangonana RHEFI Androndrakely ianao ianao, de zao izy vahaolana lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fanokananao tena mivavaka, satria ny fandoalianao mivavaka ao atokantranonao ao amin'ny toerana zay misy anao fantatrao fa tena hoe ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra isan'andro. De zao midika ny fandolifanao mivavaka de midika fa metehatra amin'Andriamanitra ianao, midika fa matoky an'Andriamanitra ianao, midika fa Jesosy Kristy ihany no afaka mamonjy anao, ary tena amonjy anao tokoa izy, satria izy mpamonjy mora azo indrindra ka dia manokana taona anaovana vavaka. Ao amin'ny Jeremia 3:3 de miteny izy hoe antsoy aho de voalika anao ary ampisehoky zavatra lehibe saro-patarina zay mbola tsy fantatrao ianao. Raha tena niantso an'Andriamanitra ianao de azo antoka fa hamaly anao izy ary any fagagana eo amin'ny fiainanao. Any amin'ny bokon'ny Jaona 7:1-20 koa de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe mangata de omena ianareo. Tena Andriamanitra mihitsy zany no maniraka atsika mba tena angataka. Ny olana amitsika de zao ohatrany tsy mino an'izany hoe ny vavaka zay atao zay dia tsy andraisana valiny amin'Andriamanitra, fa Jesosy de mampianatra hoe rehefa mivavaka anareo izy de mino fa efa azonareo sahady izany. Ataovy amin'ny finoana ny vavaka ataonao am'izao faraparany taona zao fa hamonjy anao Andriamanitra. Ny fiainantsika kristianina, ny fiainanao zay manana Jesosy Kristy de voalaza amin'ny Luka 2:20 de hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ary farany de zao, mba hahafahan'Andriamanitra, mba hahafahan Jesosy Kristy mamonjy ny fiainanao de zao tongava manatrika ny fivoriam-bavaka zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely ianao. Afaka mamonjy anao amin'ny alalan'ny vavaka fanafahana zay ataonay mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely, ny tompo Andriamanitra Jesosy Kristy. Be de be mihitsy ny efa tonga nanatrika ny fitaom-pivavahana zay nataona io fa tena natsapa fahasoavana tokoa. Araka ny teny ny mpanompon'Andriamanitra teto tamin'ity fandaharana ity de hoe ny volana Novambra sy Desambra de volana andraisana fahasoavana, ary zay rehetra tonga amonjy ny fivoriam-bavaka zay ataonay de tena andray fahasoavana tokoa. Be de be nefa natsapa tompoko rehefa nandre ny antso zay natao ny mpanompon'Andriamanitra, rehefa namaly ny antso zay natao ny mpanompon'Andriamanitra tam'izao fandaharana zay karakaraina fiangonana RHEFI Androndrakely izao. Nisy lehilahy anankiray zao nananjanaka kely, io zazakely io zany de nisy aretina ny lohany, nisy fitosana ny lohany, de efa nivarim-pananana io lehilahy io, namity ny tomobile, namity ny trano, nitady famonjena, tady sy taroa fa tsy nety nahita famonjena, tsy nety nahita fanasitrano, nefa tena zéro
lany daholo mihitsy ny fananana dia efa niomby any le aretina de nakany amy dokotera de ozy izy ny dokotera efa tara loatinareo fa tsy maintsy de dinainga ty zazy ty ary vola amina million maromaro no no tsy maintsy ilaina nydidinana io zazy io mamy ny zanaka ny fananany nefa fanamidy daholo dia tena tapidalakale ty lehilahy ty tena verevitra fandray andro rehefa nylazainay fa rehefa fanena taminay izy de nylazaina taminy hoe tongavy ianao mamonjy fivoriam-bavaka zay ataonay amy fiangonana RHEFI Androndrakely dia nanaraka an'izay namaly an'izay antso zay izy nanaraka zay torohevitra nataonay mpanompon'Andriamanitra zay izy dia akory ny zava-mahagaga ho ianao intelo izy namonjy fivoriam-bavaka tao tsy nila fametrahan-tanana fa intelo izy nanatrika ny fotoam-pivavahana tao de inona zava-mahagaga ny ena le fivotosana nanjavona le fivotosana satria Jesosy Kristy no mpamonjy mora azo indrindra be deaibe ho ihany ny olona nefa nandray fahasoavana voafatotra dia voafatotry ny satana tena nanofo ratsy any an-trano any tena misy karazany maro mihitsy ny famatorana nataony devoly teo amin'ny fiainan'ny olona fa namaly ny antso zay nataonay izy dia tonga dia nandray fahasoavana araky ny teny ny mpanompon'Andriamanitra ka dia manasanao izahay mba ho tonga monjy fivoriam-bavaka zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely tiako mihitsy ary am'ty faraparan-taony ty de zao tsy tapaky ianao mamonjy an'ireo fivoriam-bavaka zay ataonay tena aza tapaka mihitsy ianao raha zany re tompoky ny anova ny fiainanao inona moa manaka anao tsy ho avy Jesosy tsy mitady sarany aminao fa raha manana olana ianao aza mipetraka ao an-tranao fa tongavy ianao aza tapaka mamonjy ny fivoriam-bavaka zay ataonay mandritry ny ty ao anatiny ty faraparan-taony ty ty volany desambra ity mbola ao anatin'ilay andro andraisana fahasoavana mihitsika zao de ny fandaharam-potoana nataonay moa de hoe isaky ny Alahady maraina amy fitora sasany fidirana voalohany amy folo ora ny fidirana faharoa ary amy ray ora sasany ny fidirana fahatelo ny andavanandro kosa dia ny Talata sy Alakamisy samy miditra amy ray ora sasany ireo fotoam-pivavahana reo de zao omban'Andriamanitra amy famatarana sy fahagagana omban'ny herin'ny fanafahana arahana vavaka fanafahana daholo zany reo fotoam-pivavahana reo ka raha tonga ianao de zao tena ndray fahasoavana tena ndray fitahian'Andriamanitra mihoatra lavitra no nataon'Andriamanitra tam'ireo olona reo no ataon'Andriamanitra aminao raha ho tonga ianao raha mino ianao fa fotoam-pivavahana ataonay dia tena ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny fiainanao ao anatin'ny zavatsarotra zay alovanao am'izao fotoana zao ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery any mivavaka ho anao ny tenako am'izao fotoana zao na de misy aza ny elanela-tany misy atsika de hivavaka ho anao raha marary ianao dia apetrao amy faritra marary anao ny tananao raha manan'olana ianao de ataovy amy fonao ny tananao akipio ny masonao de aondreno lohanao fa hivavaka ho anao de mino aho fa iserin'Andriamanitra ikasika anao dia isy fahasoavana be tsapanao arina mivavaka zay ataoko hivavaka ary isika am'izao fotoana zao Andriamanitra rainy tsara indrindra zay ny an-danitro manonona ranom-bavaka ho an'reto olona zay manaraka ty fandaharany ty am'izao fotoana zao ka sio Andriamanitra ny tsiraray avy ao tokantranony ao am'izao fotoana zao ka nizaniza marary de tonomoko ny fanasitranana ary tonomoko ny diakapo Jesosy Kristy no fanasitranana ny aretiny miena ny fivotosana amin'ny anaran'i Jesosy manjavona fanaintainana amin'ny anaran'i Jesosy mikombona fery amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana malemy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy sitrana izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka ho an'ny olona manan'olana am'izao farany taona zao Tompo Andriamanitra mivavaka Tompo Andriamanitra mba ho tahinao io ankonana io mba ho tahinao io olona io Andriamanitra mba tena marina ny taona ny fifaliany ka dia amin'ny anaran'i Jesosy tonomoko ny fahagagana ho amin'ny olona io am'izao fotoana zao ho an'ny olona mametraka ny tanany eo amin'ny fony io am'izao fotoana zao
hotahin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izy. Miva ny olana rehetra, miva ny olana arabola, miva ny olana tribunal, miva ny olana arakasy, miva ny olana tokantrano, miva ny olana ara-pitiavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hotahin'andriamanitra ny entsiraray avy. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratako izany mivavaka izany. Misaotra ray masina. Amen. Dia zay zany tompoko ny fandaharana zay narahantsika teto amin'ny toerany androany ka dia mametraka ny veloma mandra-piona amintsika tsirary avy zany ny tenako samy tahin'andriamanitra daholo tompoko manaova sy hoe sambatra daholo tompoko isika rehetra. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.